Fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotra ny malay misaraka goropoanareo izao indray ary tantara indray miaina mitondra ny lohateny hoe avelo alin'ny 4 Desambra. Tantara nosoratan'ny Alok Defisan. Novelomin'ny Lina, Tovo, Fity, niaraka tamin'ny Tsiry, Prinsia ary Saloy. Nandray fiasanana totosa, Tovo Andriambololona. Studio ny Prod. Andeha hiasa amin'izay aho efa higadiny tiany amin'ny fitora. Vao iray volana latsaka izay no voatendra hiasa amin'ity toerana ity. Andoharambe ny anaran'ity toerana. Asa fiantsoana amin'ny mahadokotera ny antom-pahatongavako eto. Azo lazaina ho tsara ihany aloha ity na dia somary mbola ambanivohitra be azy. Madio tsara ny rivotra sy ny tontolo iainana. Mbola any andrenivohitra ny daholo ireo vady aman-janako. Zaho ty dia tsy mba afaka hanao fety miaraka amin'ny zareo. Maninona tokoa moa raha farako ankatiry zareo amin'ity fetin'ny Krismasy ity. Dia miaraka manao fetin'ny taom-baovao any andrenivohitra izahay. Fa ny Krismasy ity aloha tsy azoko ialana. Aleo rangahy izay no atao a. Zao ihany dia antso ny ramatoa vadiko. Riana! Riana! Ahoana e? Avy vetivety e. Ohatray, fa misy inona fa zamaka be. Tsy aloha rehefa miverina. Tsy talanga zaho efa vonona be io. Vetivety fotsiny ki fa inona ary ty a? Le ty e. Le ty Fa ahoana? inona izany e? Angana ary fa mihaino an'lahy zaho e. Ka zao ki a. Hmm? Ny antso dada fa tsy afaka manao fety, izany hoe tsy afaka miakatra manao fety Krismasy ety zany izy e. Dia tsika zany mila midina any. Dia miaraka miverina manao fetin'ny taom-baovao indray tsika aty andrenivohitra. Dia hanao fetin'ny Krismasy any ambanivohitra ve zany tsika? Eko. Ataovy matitra kosa e. Raha niresaka sineny teo aloha zay a. Ohatra ny tsy mazoto amin'izany ka. Zaho ve lesy efa mba mividy akanjo anaovana amin'ny Krismasy dia Misy fiangonana azontsika hivavahana ange hono ki any e. Tsy mahasakana antsika hivavaka akory ny mety hoe fahatongavana any. eny e. Fa tsy nieritreretiko hoe any amin'ny tezaka be ihany ve lesy. Fa efa izay zaniko. Tsy afa-manoatra eo anatrehan'ny dada sy nenitsika fa tsy maintsy makany ambanivohitra izany no manao Noely. Izay aloha fa lasa rariva indray. Fa hoaizy indry ity e, fa nga tsy handry sakafo atoandro indry vao andeha. Tsy maharitra tsony aho lesy fa maika be a. Sady alohan'ny sakafo izao no tena mampety azy fa andeha hanena vatana kely any amin'ny salle de sport any aho e. Ay ve, andao ary, mahazo tondry. Atao lavitra be koa lesy le toerana ka. Fa aiza foana e.
za zany efa tena reraka azy vizana be. Efa ao ambadika io alaala io ny raha araka ny natorin'ilay olona nanontaniantsika teo e. Aleo lesy mba makamakena kely indray aloha ka efa mila tsy ho vita tsony ty, mba hamarina moa. Aleo ary ery amin'ry alokaloky ry e. Oay, ohatra misy fiangonana io, Aiza? fa ohatra ny efa rakotra bozaka be ny tokotaniny a, dia efa misy rodana koa le ilan'le trano-piangonana io e. So dia mba tsy fiangonana io e. Satria raha fiangonana io a dia tsy atao ohatran'izao mihitsy kosa e. Jereo ne? Fiangonana lesy io a, jerena fa misy lakroa io e. Mety efa tsisy mivavaka tsony ngamba aoko. Marina tokoa izany. Tena fiangonana tokoa ty fa mahagaga ny lasa ohatran'izao nefa rany nefa toa mba fiangonana tsara ihany izany ny endohan'izy ity raha izao paoziny izao a. Andriamanitra, Fa misy ilona? fa ininy? Ay, taitra be a, Ndre koa manaitra tsy. mitobotoboka mafy be hatrany foko lesy a. Raha manavy be dia be mihitsy ny mivoaka tao amin'ilay fiangonana. Porofo fa tena tsisy ninona tsony izany ao amin'ny fiangonana io a. Ohatra mampatahotra be lesy ity toerana ity fa ndao andeha hanono lalana ka tsy mba tsapany lava eo hoe ohatra ny hafahafa be izany. Jereny langy fa lasa foana iny e. Ry miandry antsika ry aloha ry izy ka. Lasa raha mbola hijanona eo ela ka. Ohatra ary ny sofoka ve mamorona sa? Ohatra ny maheno feon'olona ny teny mafy be nanakoako be izany ateo a. Njaka, fa misy inona? Toa mbola variana be foana ela. Ndao andeha ary e, ndao andeha. Fa nisy inona hoa? Ndry hoe mba naheno zavatra teo a? Tsy azoko, fa zavatra inona ny enona teo? Feo an'olona ohatry ny hoe manako be tao anatin'ilay fiangonana teo. Tsy hainiko lesy izany a, fa feo ohatra ny ahoana izany? Hitandry. Arabaina tonga sonareo. Misaotra betsaka dada. Ary mba lavitra be kosa ty aminareo aty ry dada ka tena mila ho faty a vao tonga ny gadona taty, mba marina moa. Izy aloha dia lavitra tokoa fa atao hoana moa fa tiana voatendry ahy dia tsy maintsy manao a. Dia inona aloha ny vaovao any an-drenivohitra any? Inona moa vaovao andro dada fa ity resaka politika tsisy fiafarany ity ny malaza any a. Sanga malory reto hamonjy doso kely vao mipetraka fa jerenge miosombovoka be mihitsy. Tsisy hanaovandriangitraingitra izany tsony aty e. Mitondra rano amin'ny sao dia io andrefana io ny dotsy e. Reninareo aza mbola aniko. Fa dada rery ve izany no mipetraka amin'ity trano ity? Fa tadiavin-driza indray ary ny namako aty fa za rery ny aty e. Ka ohatra milamindamina be izany atao amin'ny dadako. Miezaka mandamitrano re ahy e. Fa andanan'izay fa makay sakafo e. Eny ary, avy eo izany. Azo tondry. Fa ahony tokoa ary dada. Ahoana letsy? Fa mba fiangonana inona ho aly ao andrefa tanànao io e. Toa ohatrany lasa fiangonana olo be izany le izy. Mitovy amin'ny fiangonana ivavahaditsika ihany lesy io a. Izany? Fa nafindra toerana fotsiny. Dia fa maninona no nafindra toeran-kafa ry dada? Latsaham-baratra hono ny 24 Desambra 17 raha teo am-pakalazana ny sasakalin'ny krismasy indrindra e. Izany ve? Ary tena betsaka ny ainana fohy tamin'izany a. Fa ny ankizy no tena maro anisa. Tena nahontsa be lesy ny mandinika azy a. Enjana tokoa izany. Misy olona milaza fa misy trangafa hafa miseho amin'ny fiangonana io. Indrindra fa isaky ny alin'ny 24 Desambra. Izany ve? Tena mba mampalahelo kosa izany a. Fa tranga hafahafa ohatry ny ahoana izany ry dada? Tena tsy haiko tsara le tsy manazava azy amin'lahy.
fa nazaza to ohatrany tsy mino raha nylazan'ny olona n'izany. Zany e? Dokotera raha teo ny tenako ka sarotra amiko io mino azy. Dia sanatria ve avelo zany ry dada? Ie, avelon'ireo olona maty tao am-piangonana olona etsy. Manahoana ny programanareo androany ndraka izy? Hamonjy sasakalina ihany sa ahoana? Ie, fa ngataka sy neny tsy mba handeha ka. Tsy afaka fa ho any amin'ny hopitalika. Zany ve? Mety amin'ny 7 alina eo mantsy vao mody eo dia reraka avy ny asa ka tsy afaka mamonjy sasakalina intsony a. Dia aiza zany izay no hivavaka? Aleo fa atoroko anareo ny fiangonana raha andeha hamonjy sasakalina nareo ka. Ahoana ny hevitra ela amin'izany Rinjaka? Andeha ve tsika sa ahoana? Afaka mandeha raha andendrika. Dia le fiangonana ny tenenin'ny dada le hoe solon'le fiangonana rava ve zany e? Eletsy izy mihitsy. Somary lavidavitra misitaka ny tanàna le izy fa tsy maninona. Ateriko nareo. Dia mijery azy sady mandeha mitady akoho ataontsika loka ihany koa sika. Aty mantsy tsy mba misy mpivaroka an'izany fa misy fotoana ny misy olona mamony omby na mamony kisoa. Dia iny ny fampizarana na anaovana tsipaipaika. Ay ve, tsy maninona izany ka. Ary neny ve tsy handeha araka aminay hamonjy sasakalina? Eny tokoa. Tsy mandeha re izy fa reraka. Aleo raha pitso 5 mihitsy vao miaraka mamonjy Noely tsika rehetra sa ahoana? Ndao indray ariko, tsy maninona. Miomana amin'izay ary fa handeha tsika. Sao dia tsy mahita akovidiana tsonika. Ifanenjehana be mantsy izao ny akovidiana amin'izao feto izao a. Marina zany dada. Ndao ary. Mino fa tadidinareo somatsara ny lalana mihazo ilay fiangonana. Tsy misy atahorana iny lalana iny satria betsaka olona mifamezivezy mamonjy ny fiangonanao. Eny e, aza matahotra dada fa tadidinay somatsara iny ka. Efa vonona very ianao e? Andeha amin'izay nge tsika fa efa mifito sasany nge zao e. Raha araka ny lazain'le katekista nanontaniantsika iny dia miditra amin'ny 7 alina ny fiangonana. Ndrasy fa piditra akanjo-ba fotsiny ary dia lasitsika e. Sao dia tratry ny atsika anko. Na za koa aza ohatran'ny mila akanjo-ba, ohatran'ny somary mandrivondrivotra izany manko any an-tokotany any. Moa mitady ho merika mihitsy aza raha zao fahitako azy zao a. Eny ary, izay fa andeha any amin'ny brôka aloha a. Sao misy marary mila anika. Fa mba tsara kosa aloha ilay toeram-piasan'ny dada fa mifanila amin'ny trano hipetrahantsika ihany e. Tia trano teo efa natokana ho amin'ny mpitsabo irery ihany ka. Izay ary raka izy a. Mazotoa nareo a. Ok dada, mazotoako ianao ary. Mazotoa dada. Ary ndao raha andeha amin'izay tsika Rinjaka. Andeha teny amin'eny aloha za zany. Ndao ary. Ohatray. Fa toa efa matory sahady ary neny. Tena mba malaky kosa ry neny zany a. Andaoko izy zany andeha. Azako tabasina ntsony izy fa aloha atory eo. Ndao ary. Aiza moa izany lesy ny lalana? Ny sapatsapana koa dia tsy tadidiko tsara ko. Rody, fa adiny ry sady ve? Tika. Aiza? Ito, jerendre fa misy olona iny. Andao anaraka anazy rangaha? Ndao? Tena izy ve ty e? Ohatrany hoe tsy izany ty raha ny fitadiko koa. Ka raha ohatra ary ka tsy izy ty dia maninona ny tsisy olona mihitsy ny lalana ray ry fa ty andehanantsika ty misy olona ozindre e? Izay tokoa aloha e. Andao arahana foana ary iny olona iny dia hita eo e. Dia tsy lovy tsara fotsiny ny lalana sao dia sendra lavaka. Mandeha mafy be koa ilay olona raha antsika lesy ka. Ohatrany tsy manitsaka tamy mihitsy. Jere tsara nge e. Aza mampimeondry e. Fa heverindry fa matotonga iny hoe tsy manitsa tany. Jere lange ho aho fa tsy hita tampoka e.
tsy hita hoe lasa iza nefa tsy takina koa reto. Andaoky ny lalana ny toizana fa aza miasa saina amin'izay olona tsy fantatrany a. Ohatra ilay ty fa iza koa ty olona mipoitra tapiko ty, tonga dia eto alohanay mihitsy izy a. Ary vehivavy izy izany a, manao akanjo fitondra mivavaka, dia hamono sasakalina koa ngamba izy ity. Indray ilay olona lesy a, hitany lava e. Njaka tovariana bela mandinika azy. Olo-ka hafa mihitsy kio fa tsy le hitantsika teo a. Nga le nanjavona teo ohatra nefa olon-dehibe tokoa e. Dia tia indray ohatra mbola endrika nasipa kely. Andao andeha haingana sady andeha mafimafy dia tafiara-dalana aminy ka. Te hanadala azy indray izay ela. Sy ndao aky fa inona ary ty a, tsisy an'izany eo. Efa ty izy fa aleo arapaina amin'izay. Manao no otry toa tsy mamaly akory e. Eo, manahoana ianao? Oay, azafady fa tsy hitako nareo. Manahoana nareo mianadahy? Nizaka riana mo? Malala ny fiatso ahy e. Efa fantatrao izay. Fa taiza aloha no nahafantaranao anay e. Fantatro tsara ianao, zanako dokotera Ranary. Malala moa ny anaranao teo? Eny kia, malala ny anarako. Faly malala anao izany izay. Dia faly malala malala koa izany. Fa andeha hamonjy sasakalina koa ve ianao sa? Eny ka, andeha hankalaza ny andro nahaterahan'ny tompo. Tafiara-dalana izany tsikako. Ka ndao ary zato izy e. Ndao andeha haingana fa sao dia ho tara eo tsikako. Za ve ny diso fijery sa hoany? Ohatra ny tsy iza mihitsy ty lalana lehanay ity fa lalakafaka. Njaka! Ahoana ke? Ahoana fa misy enina? Diso lalana lesitsika fa tsy izy ty Otry, fa diso lalana ahoana? Tsy izy ty fa jereo ange ty lalana ity fa ohatra ny matimaty izany e. Nefa le nitondra ny dadantsika iny ohatra ny mazava. Izany ve? Ie. Fa hono tokoa akiry malala? Ie. Mahatonga antsika any am-piangonana ve ty lalana andehanantsika ity? Ie, mazava ho azy fa lalana mahatonga any am-piangonana. Andeha hamonjy sasakalina ane za io e. Izay zaniko. Fa mbola lavitra ve nefa aloha e? Sa fa somary akaikaiky ihany ny fiangonana? Efa tsy lavitra intsony, ao ambadibadika kely eo. Ohatra ny matahotra izany anie ilay zandrinao e. Fa inona tokoa ke mampatahotra andria Tsy haiko. Ohatra ny hoe manahy izany Aza manahy fa hivavaka ane tsika e. Tsisy aninona nareo akory aty. Efa tsy fidiny ho anay angeno. Tsy fidiny anareo no maninona ohatra ny tsy nitohizanao ny teninao misy zavatra afeninao anay mihitsy fa eny e, tsy maninona e. Mety mbola ho lazainao aminay ihany izany fa na tsy androany aza. Ie, marina izany. Efa ho tonga tsika. Io aloha io fiangonana iangonantsika. Toerana efa hitako ty fa tsy mety tadidiko. Feno jiro maro loko ilay fiangonana. Dia izany misy feoan'olona miara-miretina iranoely. Ndao hiditra fa efa taritsika. Iny mitsenantsika iny raha asina. Katekisy tamin'ny tatana ity fiangonana ity. Salama nareo rakizy Salama to. Arabaina tonga soa e. Hiara-ankalaza ny andro naterahan'i Jesosy tompontsika. Salamo. Dia misaotra betsaka tompoko. Ndao midira ary e. Efa nanomboka mantsy izahay. Tafiditra ato am-piangonana izay. Tsy feno ilay fiangonana. Ny sasany ihany no misy olona mipetraka. Dia feno jiro maro mamirapiratra ato am-piangonana. Tena tsy nampoziko hoe hisy zavatra ohatr'izao aty amin'ny fiangonana ambanivohitra be aty.
dia jere aza fa misy olona ro mitsangana oatra ny manana endrika anjely mipetraka io satria misy elatra ho andamosina dia mivoaka zavana koa afany manara-maso ny olona rehetra atao bengonana izy jereka efa tonga dia taty aminay mason'izy roa lavo niditra izay dia reto olona atao bengonana atao todika taty aminay daholo mason'izy rehetra fa misyna ry Riana fa maninona ny jerijery be antsika daholo reto mpivavaka reto tsy azoko mihitsy zaho koa mba tsy mahazo mbola vaovao amin'ny zareo ianao dia tia no fantatra mazaho fipetrahana amin'izay etsika no mipetraka ay mamerina ny fiarabanantsika rehetra indray ny tenako nahazo ty andro androany ity fety miavaka ao antsika tokoa ty amin'ny 4 desambra ity satria andro nentina andraisana ny fahaterahan'ny tompontsika araka ny fanao isan-taona dia hisy hira sy tsenjery izay ho ataon'ireo ankizy sy ny tanora hankalazana ty andro anio ity ho atompontsika amin'ny famakiana ny teny ao amin'ny baiboly aloha izany hoentina nomboana an'izany dia hojerentsika ny jaona toko 7 andininy fahenina ambin'ny folo jaona toko 7 andininy fahenina ambin'ny folo raha hitantsika izany teny izany dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy fa toy izao no mitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay amen araka izany tenin'Andriamanitra hanovakitsika izany ry havana dia nalefa n'Andriamanitra tetỳ tany tokoa Jesosy mba hanavotra antsika zanak'olombelona teo ambanin'ny ziogany fahotana ry havana malala ao anatin'ny fanolorana hira sy tsy anjery raha misy maniry ianao izany dia mandrosoa ety aloha tompoko sao dia manana tsy anjery tolotra ny fiangonana nareo mianadahy ohatrany tsy niomana ny amin'izany ka izay sary ana manana tena tsy niomana ny amin'izany koa ilay zako aleo ary fa hanolotra tsy anjery ary za dia avy eo indray vetivety eny ary nitsangana ilay vehivavy tsy haiko hoe zavy eny dia izy fijery sa ahoana fa ohatra ny hafahafa be izany daholo ilay olona jereko jereny ety hoe malala ity ohatra mihevaeva tsy manitsaka tany izany akory fa misy inona ny tovariana be manara-maso amin'ny malala indri tsy ratsy kosa aloha ilay sipa sa anao ozy-ndry fa angamo izany dia taratara amin'izah ty elay efa nampoziko mihitsy tsy andalovana sipa mihitsy raha zoko tika aiza kokia manja be nge izy tena manja fa elavy eo aloha tsy mahatsikaritra hoe ohatra ny hafahafa be izany reto olona miara-mivavaka amintsika reto fa hafahafa hoanao ozy izy ndre za ohatra ny tsy mahatsikaritra inona jere fotsiny io lehilahy roa mitsangana ery aloha ery io ohatra ny manana endrika anjely izany zareo sady mamoaka zavana be mivatana ka mety hoe nasiana jirojiry ohatra nyreny amin'ny hazo noely reny ky mivatany sady mifatoa tsara amin'izay ranga fa tsy hanolotra tononkalo izao malala eno tsara noely sambatra Jesosy zazakely tompony anjely no tonga tetỳ tany tanoany tsy taiza fa tao Betlehema tsara hojerena fa tao no misy miakana tena manja rangaty isiptia tena babony tanteraka tranomby fa ngany eo atelo tsy omby fa dia tao Jesosy miteraka monjy izao tontolo izao sarotra inona atao ahoana moa tsy tia misehoseho ny fanjakan'Andriamanitra ary toy izany ny lanitra
izay rehetra hita ety an-tany dia ireo tsy hita intsony rehefa hatr'izay, fa Jesosy Kristy zazakely kosa no mpanjaka lehibe nandray ny anitra. Dia ireo ranomanitra nety magy rehefa nitariny kintana iray. Nono ahy, inona ho anao ny Noely? Fety fotsiny fanenjehana modely sa manamarika ny nahatongavany Mesia izay mihetra tsy hita amin'ny bibidia? Fa nomby kosa mpandray vahiny nahita maso ity Jesosy zazakely. Raha izao dia mankalaza ny Noely satria Jesosy no ahafahako miriary. Na misy vola na tsy misy arena, izao ihany no filamatra azoko ekena. Noely sambatra ny fiainako fa efa tonga ilay mpiaino no hitarainako. Ny aty an-tany aloha ity tsisy tsony ny tony tao amin'ny Edena, fa Jesosy mpamonjy no atoky ny mandrak'izaiko ary koa fiainako. Izay ihany nazoko mena amin'ny andro fitsenana ny andro nahaterahany tomponsika ity e. Misaotratsika rehetra naharitra ny enatra amin'ny farany. Hoe tsara be kosa kia. Fa inona koa ty ataon'lahy e? Maninona? Tsy menatra akory. Jerena efa nitodika aty amintsika daholo ny mason'ireto olona reto e. Ary mipetra amin'izay ka? Hoay tokoa, ka faly loatra dia tsy tandritandriko. Misaotra malala nitondra izay tsy anjery mahafinaritra be izay. Mbola misokatra ho antsika rehetra trano ny fotoana raha mbola misy vonina nome hira sy tsy anjery any a. Mandrosoa ety aloha tompoko. Iny efa misy vonina. Anao inona nareo? Anao hira? Alefaso ary ny hiranareo roavavy. Malalo? Ahoana letsy? Mahitsy anjery kosa ndry a. Niaraka tamin'ilay feo manga. Aiza koa e, misaotra tamin'ny toraka voninkazo. Fa ahoana kia? Andao mba hivoaka kely tsika sindry mba haka-rivotra kely ihany fa ohatra manevokevoka be zany hafanana ato zany a. Tsy maninona ka, ndao ary. Hivoaka kely vetivety tsy mahalala ry anahy. Vetivety a? Tandremo ela be any a. Eno a, vetivety. Marina raha mba hatombona rery ato a. Fa maninona no manana fanahiana hafahafa ato anatiko ary say e. Tena toerana tsy vaovao amiko izany ty toerana mivavahana ity fa tsy mety mitamberina ato an-tsaiko mihitsy a. Fa raha ty fiangonana natondro ny mahalalana ity aloha dia tsy ilay fiangonana natoro ny dada amonjenay sasakalina mihitsy e. Hafa tena hafa mihitsy ty fiangonana ity. Aleo kia tsika mipetraka, tsy maninona eto? Tsy maninona ka, mety foana. Mahafinaritra be ity fankalazana ny tsingeritaona nahaterahan'i Jesosy ity a. Mbola tsy nanatrika zavatra ohatran'izao hatramin'izay nanenjehako sasakaliny Krismasy. Tena mba marina e. Fa tsy any andrenivohitrano ve ny tena tsara e. Ambany vohitra kely any aty aminay aty e. Ny aty aza ny tena mahafinaritra ko dia ianao koa mahafinaritra. Satroko raha mba lasa olona kaikay ianao. Fa tsy efa eto akaikinao ve zah e. Eny efa eto akaiko tokoa ndry fa ny fotsika ny tiako mba hifanakaiky kokoa kia. Fa inona ny tianao hatongavana amin'izany rehetra izany ry Nzaka? Tsy izany kifa zao a. Tsapondringa foko e. Eo. Atao veto ny tanandry ao. Io e. Ay, fa toa mangatsika be ny tanandry fa ahoana ha? Mangatsika angandry? Aha ka, tsy mangatsika izany aka, mitobotoboka be ny fonao. Andrasa, ty ampidiry ty akanjoko ty, ty anao fa ohatrany tena hoe mangatsika be zany mihitsy ny fijeriko andry a. Jerenge mangatsika be daholo mihitsy ny vatanao rehetra izay voatsapako. Misaotra fa hanaovako ty.
Tsisy fisaorana kia fa hita malala. Dobodoboka tokoa ny foko satria te hamboraka ny ato anatiko rehetra mba ho anao. Fa misy inona? Abiray ary fa miandry ahy e. Malala, tsy haiko fa lasa tianao tao anatin'ny fotoana tsy nampoziko izany a. Tianao a. Njaka, tsy afaka mihoatra ny fefitsika. Tsy azoko, fa tsy afaka mihoatra ny fefy ahoana. Tsy haiko fa misy atsana manasaraka tsika ni. Mety mbola fantatra ihany izany. Tsy ataoko asakana na tsy tia andrika izany zavatra lazaindry izany a. Tiako bengendry e. Malala, fa maninona re mitomany Ka tsy nampoziko hoe mbola ho sendra olona ohatra anao izao a. Tara loatra ianao na dia tianao ihany koa. Malala, ianao miteny hoe tiako dia efa mahasambatra ange izay e. Ary izany no tena andrasako aminao nge. Aza mieritreritra zavatra betsaka ankoatran'izay tsonindry. Afaka miady ho amin'ny fitiavantsika izany moa. Izany? Eny ary manaika fa mety tsy ho ampoizinao toy n'izao zavatra rehetra izao. Ty raisy ty rotsy ty fa ataoko mari-pahatsiarovanao aho. Tsy foko tokoa ty fa atolotro anao. Eo tsy ataoko eto ambosonanao. Ahoara e. Dia tsaro foana isaka ny mahita azy ty ianao. Malala, tsy hanadinao ndry izany mihitsy any ana dia tsy hapetraka indry eto amiko azy ty e. Fantatra izany fa raisy foana ty. Dia hita Njaka. Tia foana na dia tsy ho ampoizinao aza ny toy izao tantarantsika izao. Izay a. Kely sisa terafintsika. Dia tapitreto ihany koa izao fotoana izao. Malala, fa misy inona? Hatray marina. Tena voangaika ny rotsaka ny ranomasony. Niakiny eto tratrako izy. Fihin'ny mafy dia mafy a. Ny vatany amin'izany mbola mamanala be ihany. Tiako ianao Njaka. Tsy mahafoy ianao a. Vita ny tsotra ny farany. Tapitra ihany koa ny fitaopan-kalazana ny andro nahaterahan'ny tompontsika. Izao dia hifandray tanana avokoa sika hifanao velomo. Dia avy eo hody amin'ny toeram-ponenantsika daholo. Kay, saika rendrika ny torimaso teto ampiterako teto a. Tapitra moa ny fitaom-pivavahana. Fa iza koa ty olona mandray ny tanako ty. Tobandy kely. Andram-pio. May e. Kay, to mangatsika be ny tanany. Ohatran'ny glasy mihitsy verangako. Dia ifandray tanana amin'ireto olona be dia be reto izany. Kay, to mangatsika be daholo nge izany tanany izay mandray ny tanako izany e. Fa ahoana koa ary izany. Marina raha mba ho vitako daholo ny andray ny tanan'ireto olona reto ka sady ohatra marokoditra be izany a. Misy zavatra mangoritsina be any anatiko any. Vita ihany ny farany. Vita ihany ny fifandraisan-tanana.
tanana izay mangatsika be daholo vera angako. Andriamanitro, inona izany? Toa faratra mipoaka be. Oay, fa nakaiza daholo ilay olona teo. Toa nanjavona tsy hita hoe lasaiza. Rehefa seza efa popongolo be ty hipetrahako ty. Dia fiangonana efa tota be koa ty misy aty. Andrekako mangina be ato am-piangonana. Ay, somary tazana ihany na dia atao anaty maizina ato aza. Iza moa ilay toritra teo? Ndraso hoe tika aleo aloha ampiretina mihitsy. Andrekako tena fiangonana efa rotany ty. Jeringa io andrefan'io hoe tsisy tafo tsony. Io ampity io koa. Aleo voakaingana tato ah. Nzaka aiza lahy e? Aiza hoahy e lahy? Ohatra misy feo hafahafa be mampatahotra koa nge izany e. Aiza ary Nzaka e? Efa tafavoaka ty ivelan'ny fiangonana nefa izaho ty. Nzaka! Fa aiza e lahy? Tena ilay fiangonana sendranay tamin'ny voatonga iny mihitsy ty. Fiangonana efa nikatony ty fa mahagaga mbola nampisy an'ireny rehetra teo reny a. Fa manofy ary ve izaho sa zava-nisy daholo ireo teo ireo e. Dia nakaiza tapoka daholo koa ny olona izany. Nakaiza Nzaka sy mahalala. Aleo rangaha dia davoko aty ambadika aty mihitsy a. Ary misy olona io a. Fa izy io Ndraso e. Nzaka io. Tena Nzaka io ka. Fa inona nataony aty? Ohatran'ny hoe misakambon'olona izany anefa izy nefa tsisy olona koa eo aminy. Nzaka, fa inona ny ataon'lahy eto? Andao hiala eto farak'izay aingana fa loza. Resaka malala aky fa loza ahoana koa andry kotsy. Manina koa raha tsy manahitaitra ohatran'izany. Fa aiza izay malala iresan'ny lahy eo e? Ohatray ilay ty e. Fa nakaiza tampoka teo tokoa izy. Ndraso hoe Malala! Fa nakaiza tampoka dry teo e. Lasa aiza ho andry? Le akanjoko nomeko nanaovany ty latsaka eto ty. Nzaka, tena toerana hafahafa tiana alehantsika ty ka. Tena diso fiangonantsika. Ie, nanjavona daholo ange ireo olona niara-mivavaka tamintsika teo e. Tsisy olona ankoatrantsika tsony eto na ray aza. Andao hiala teto aingana fa tena matahotra ka. Ahoana koa arika izany a? Dia lasa aiza daholo izany ry zareo Ary fa maninona ny lasa hafahafa be ilay toerany a? Toa sady tsisy jiro mirehitra tsony. Efa hoe izany ho aho. Andao hiala teto farak'izay aingana fa matahotra ka. Dia aiza ny lalana nefa e dia efa mandeha amin'izay hitondrany tongotra antsika any fotsiny lesy a. Ndao are, ndao. Tsy lovy tsara ny lalana, tsy lovy. Aingana lahy e. Ty ngamba ny lalana miala eto ty. Aingana ary ndry ndao. Nzaka, tena very lesitsika. Kalma aloha ndry e. Tsy izy nge ty lalany ty e. Jereo fa feno atsana amin'ny manodidina antsika. Andao hiverina ka. Fa aiza marina ary tsika izany e. Tena tsy izy tokoa ty. Reraka,
Tena mila tsy hamindra-tsona ny tongotro njaka. Ezao ihany ki fa tsy maintsy tonga any an-tranontsika androany a. Njaka, misy olona mitsangana io aloha io. Aizaka izany a? Io lesy a, ohatrany hoe malala izany. Malala? Tena malala io. Ndraso fa fito akaiky ito mihitsy izy. Malala, fa maninona no manao fangalam-pery aminay ianao e? Fa maninona no tsy hita tampoka teo daholo nareo? Njaka, andeha hanaritra anareo mody fotsiny ny antony mbola niverenako. Tsy manana fotoana betsaka intsony aho e. Ndao manaraka ahy. Fa aiza ianao no mipetraka e? Any izay no mipetraka. Any aiza? Njaka, aok'izay aloha ny fanontaniana dia haingana nareo mianadahy e. Maika hiverina fa sao tsy mahatratra ireo namako ireo intsony. Tena vehivavy mystère ity. Ohatrany mifono zava-dalina daholo izay rehetra mitranga. Fa maika hody aiza ary izy ity dia tsy hahatratra an'ireo namantsony. Malala, betsaka ny zavatra mbola tiako hazavainao aminay ka mila fotoana ankoatran'izao. Rovinindriny no hitako indray, dia aiza? Amin'ny heritaona ohatr'izao indray aho vao afaka miverina dia afaka mihaona aminao raha sitraka ao. Maninona tsara? Ny alina 4 Desambra ifohan'ny 5 indray eo aho. Tongavy indray miaraka amiko manao sasakalina miaraka aminay e. Mianiany amiko ve ianao sa ahoana e? Tsy mianiany aminao aho akory fa izany no zava-marina e. Amin'ny heritaona ohatr'izao indray aho vao miverina izahay hiaraka hankalaza ny tsingeritaona nahaterahan'i Jesosy Tompo. Efa akaiky tongotsika ity. Io aloha io ny tranonareo. Izay fa lasa dia veloma mandram-peo indray e. Malala, andraso loha e. Maika andeha ho aiza ary ianao e? Ohatray, toa efa tsy eto akaikintsika intsony izy e? Fa lasa aiza? Nanjavona? Ndao ilay sy hiditra any an-trano fa olona tsy fantatra ho iza izy indray no ampiasa saina an'lahy io a. Riana, olo tiako ne iny e. Olo tiany lahy ahoana koa izy iny e. Enika, efa naborako taniny izany. Zahay ary le efa napoziko. Maninona? Tena tsy andalovana sipa mihitsy lahy ity ka. Tsy any andrenivohitra fa hatraty ambanivohitra dia mbola manondrana foana. Ary andao hiditra any an-trano amin'izay sa mbola handeha hitady amin'ny malala indray? Ka tsy maintsy mbola ho hitako izy na tsy androany azako mino fa mipetraka etỳ manodidididina etỳ ihany izy. Oraka izy a, fa maninona ny taraiky be nareo ny voatafody nefa efa tonga efa oviany ity mpiara-mivavaka aminareo. Dia maninona atao mihosom-potaka? Zava-doza angery dada no nitranga tany e. Fa zava-doza ahoana ry anaka? Dada, diso fiangonana angeza izahay e. Diso fiangonana? Ie, tsy tany amin'ilay fiangonana natorinao akory izay no nandeha fiangonana fa hafa mihitsy. Tsy hitanareo izany ilay fiangonana nitondrako anareo iny? Dia taizanareo no namonjy sasakalina? Ndraso anefa ho tantaraiko any dada tsara amin'ny atsipiriany daholo e. Njaka moa tito tsy ahitandresaka mihitsiko. Le fasika hitantarao fa ohatra mbola fenifeny be koa izany foko izany dia tsy mahateny aho. Dia izay zava-nisy tana ry dada. Tena mistero anay io zavatra nitranga io asa izay tena marina aloha fa ohatrany hoe niaina tao anaty nofo izany izay raha niaina an'izany. Izany a? Ie, mbola tonga nanatitra anay hatreo an-tokotany any ary le vehivavy dia avy eo nanjavona tsy hita tampoka indray. Araka ny efa nitantaraiko anjaka dia fiangonana tsy misokatra intsony ilay fiangonana io andrefa-tanàna io satria nafindra toerana noho ny lozany seho tamin'ny 4 Desambra taona vitsy lasa izay. Izany very dada, fa inona ny antony mety nahatonga an'izany e? Satria nilatsaha-potaka hono io fiangonana io raha mbola teo am-pankalazana ny Krismasy.
maro ny ainana fohy tamin'izany ka isan'ireo maty tamin'izany ny mpitondra ilay fiangonana. Araka ny resak'olona do teo hoe mbola misy manokatra ilay fiangonana isaky ny alina ny 14 Desambra ary misy manao fotoam-bavaka mihitsy hony ao. Dia mety zany ny sendranareo taoko. Dia iza nefa hono izany no manao fotoam-bavaka akory dada? Dia mety ny avelon'ireo olona matiny latsaha-potaka ireo ve? Ie, ny avelon'ireo olona ireo mihitsy ka. Fa amin'ny maha-dokotera ny tenaka moa dia mbola sarotra ho any ino an'izany a. Zahay ary ny enilary ny zaka. Niaraka amin'ny vavaka tamin'ny avelontsika. Efa napozika any satria betsaka ny zavatra hafa-hafantsika aritro tao am-piangonana. Inona ohatra? Mangatsika be daholo ngery dada ny tanan'ilay olona niarahaba-nahy e. Dia ohatra ny tsy misy manitsaka tan'izany akory zareo rehefa mamindra, moa mbola miampy an'ilay nanjavona tampoka koa. Mety avelo ny hitan'ry fa malala kosa dia mbola tsy avelo fa olombelona ohatra antsika ihany a. Porofoy ary ny tsy mahavelo azy e. Maninona ny nanjavona tsy hita tampoka niaraka tamin'ireo naman'ireo izy? Tsy avelo izany aky malala. Izay fotsiny ny finoako. Mbola velona ho any izy ary tsy maintsy mbola iona amiko. Tsy haiko e. Fa za reto ohatra ny lasa marikoditra be izany. Tsy te hiaina zavatra ohatra ny rentsony aka. Isaorana an'Andriamanitra aza mba tsy maty fo amanaina tany. Nefa ity lahy dia mbola hitady ny havelon'ny malala hatrany. Nangindry. Tsy havelo izany hono malala, nga tsy endry ny tenenin'ny dada teo? Eny ariko. Efa tsy havelo izany fa olombelona ohatra ny reny sipany lahany andrenivohitra an'ireny ihany e. Mahazo felaka amiko raha mbola mipetsipetsiny eo ataovy ihany. Zoak'izay famaliana rak'izy a. Mandehana amin'ny sasa dia matory amin'izay fa mbola andeha iangona angehtsika. Miditra amin'ny sivy sa tsy hamonjy krismasy tsony nareo io? Mbola andeha hiaraka amin'ny dada sy neny aho sao dia sanatria mbola diso fiangonana eo indray ka. Tsisy azany diso fiangonana izany tsony indray anaka. Aika tia moa izany ilay fiangonana tokony nalehanay tamin'ny alina. Nefa tany amin'ny tsizy akory izay menadany andeha. Fenipiko ity ilay fiangonana. Samy mba manao metimety daholo reto olona fa tonga ny krismasy. Tsy mifatiko ato am-piangonana akory ny saina maneritreritra fa any amin'ny malala foana. Zary no mety mbola ahitako anao e. Tena mbola mila andrika malala. Fa maninona ny lozan-dresahady ty foko mbola mila andry ty Tsisy atakaloko andrizany tsony niza. Tsisy dikany amiko tsony re ny sipako taloha reny raha mbola sendra andry mihitsy ahy e. Andriamanitra fa tsy malala ve ny lasa mivoaka iny tena mitovy be. Raso hoe tena izy ka hitako ihany ianao. Malala andeha anaraka azy sao dia sanatria tsy hitako tampiko eo indray ka. Nzaka fa ho aiza lahy? Hitako teo ki malala. Lasa nivoaka any izy dia ndeha hijery azy vetivety fotsiny vetivety. Sao dia mba manofy ary lahy ty. Inona koa no ataon'ny malala ty? Ohatra tsy niaino anahy akory izy fa lasa vetra. Aleo arahako any fa tsy fantatra indray izay ataony any ka. Jere fa aty aminay daholo ny mason'ireto olona reto. Ohatra fa lasa izy ary izy teo e. Dia sanatria ve mbola nandositra nandray izy teo e? Nanjavona ve? Tsy tsy maintsy hitako rangahy ianao androany nakaiza ary izy teo sao dia aty. Oay, iny mihitsy izy ka iny. Ary aleo anantonana avy hatrany.
nefa ohatrany midobodoboka be nge izany foko izany e. Alao rangaha resahana avy hitako akito ihany izy a. Malala hitako ihany ianao. Ohatray fa za ve izany resan'ity olona ty izany sa izy? So dia mba mitapy ary. Fa izy zany antsoinao Malala izany? Ianao mihitsy ka. Fa Malalanao taiza moa ary tovolahy? Tsy hoe malalako fa malala ny anaranao ka. Adininao sahady kosa ve? Njaka ihany kity a. Njaka. Tsy Malala izany aho ka. Nala ny anarako. Malala. Mody tsy tia lalana indray ndry a. Mety mbola tia handositra indray ngamba zao ndry io. Vao alina ve kitsika sy ndriny ny ona dia. Tsy Malala izany aho a, ary tsy Malala anao. Tsy nivavaka ihany koa tamin'ny alina fa natory tany an-tranonay. Fa tena tsy malala marina ve londry io e ha? Tena mitovy be nefanareo a. Ohatran'izao mihitsy na ny endriny. Eny e na ny feonareo ara somary mitovitovy. Fa taiza nahitanao an'izany olona izany? Nentinao nivavaka tany am-piangonanareo izay. Adinindreo sahady ve izany e? Ka tsy zaho azy izany. Ary aleo mba mamonjy alokaloka fa mamay be ny masoandro eto. Fa eza ary ty tovolahy ty. Raha ny fijeriko azy a, ohatrany tsy mihany ihany fa tena matotra. Dia ohatran'ny olona mba manana maha izy azy ihany koa nefa. Eto mety eto. Dia mihaino anao ary ahy e. Lazao atsara izany Malala hitanao izany. Tena ohatranao izao mihitsy ho ahy izy. Sady sa hoe kambananareo? Tsy manana kambana izany aho ka. Dia fa iza ary izany ilay Malala hitako raha tsy ianao e ha? Dia aiza izy no mipetraka? Ndraso, jereo nge ty fanomezana meny alina ity e. Rojo sy volamena ahitana soratra hoe M. Jereo tsara e, io. Malala? Fa tena nahita Malala ve ianao? Eno any fa kahita izay. Dia netony namonjy sasak'alina izay mianadahy tamin'ny alina. Tantarao amiko tsara hoe, ary aza misy afenina. Ndraso ary fa tantaraiko aminao tsara e. Dia izay kiny zava-nisy a. Tena ohatranao izao mihitsy ilay izy. Odry, ary fa maninona tao mitomany ianao a? Fa misy inona? Ka sa Malala hitanao izany dia zoko e. Zoko efa maty tamin'ny aliny 24 Desambra 724. Maninona? Maty ny latsambaratra teo am-piangonana ary zareo. Betsaka ny ankizy maty niaraka tamin'ny tao. Izany maty tamin'izany ramatoa razina katekista. Ramatoa katekista? Ary indrojo eny am-bozonao iny dia fanomezana tamin'ny dadanay. Jereo fa misy ohatran'iny koa ne ety amiko e, mitondra marika hainina. Dia tena velony ve izany ilay naona tamin'ny alina iny a? Velony Malala? Zay izany nampangatsiaka be ny vatany raha nikazikazy a. Andray kosa e, tena tsy rariny e. Malala. Okizay ry tovolahy. Malala. Aza mitomany tsony. Sady vomaika manampitroraka sy mampifondra indratra-poko izao ataonao izao. Ohatray, eo ary ilay fanapoziko. Jereo fa mitomany eo alohan'ny Malala io njaka. Fa inona ary mampitomany anazy e? Fa ay ve ny aveloka mbola afaka miseho amin'ny andro atoandro e? Sa ve mbola tsy maty Malala fa manana mistera hafahafa fotsiny? Aleo anatina andro zareo eny mihitsy aka. Malala. Njaka, okizay. Fa raha sitraka ao dia afaka misolo toerana Malala raha hoe sitraka ao. Afaka mameno ny banga tsy feniny a. Tena marina?
Njaka, aza mikasikasika azy io ianao fa avelonge io e. Sa mbola tsy mihiny any ela fa avelony malala io. Aza mikasika anjoko kotsony ianao malala. Avelao izy mbola tiana hiara-monina sy riry aminay. So sanatria entina ho any amin'ny tontolon'ny maty any. Riana, fa inona ary ty lazaindry ity a? Tsy malala zany io fa nala. Nala ho ahy io. Zandriny malala hitantsika tamin'ny alina. Fa malala kosa dia efa nodomandry tokoa ny e. Maty ny latsambaratra tao amin'ilay fiangonana izy kia. Tsy malala tokoa ve ianao? Toa mitovy be tsisy anavahana. Ie, tsy malala fa zandriny, fa izy no izy. Riana iny anarany a. Dia izy ilay zandriko vavy ilay niaraka tamiko tamin'ny malala tamin'ny alina. Ay ve, faly malala anao ary. Zany nala, zandrin'ilay tovovavy niseho taminareo. Faly malala anao ihany koa. Ohatrany hoe kambana mihitsy ngenareo e. Ie, mitovy be zahay. Fa inona tokoa aloha ny tena zavatra nisy taminareo e, ha? Efa nikotrokotroka ny andron'ny aliny 24 Desambra, fa mbola nidongy andeha hamonjy sasakalina foana malala tamin'izay. Zany hoe mitady ho avy zany ny orana? Ie, niaraka tamin'ireo namana izy tamin'izay. Za kosa tena tsy navelan'ny dada sy neny nanaraka andro zareo. Ora roa, taorianany nandehanandry malala dia nikija ny orana. Narahana kotro-baratra matsiravina be. Zany? Ndrisy, fa nilatsaka tao am-piangonana ilay varatra izay namonjy ireo mpivavaka. Andrekianko. Dia 12 be izao nisan'ireo maty. Ny 10 tamin'izany dia ankizy avokoa. Zany? Nisy tamin'izy ireo ny mpiray tam-po ka tsy avitra daholo izy rehetra. Enjany zany? Nga tsy lasa adala hatramin'iray aman-dreny. Taorianan'izany rehetra izany dia tsy nisy samy vavaka tao amin'ilay fiangonana intsony fa namela fahatsiarovana ratsy ho an'ireo mpivavaka dia io nifindra ety andafy afaratra io e. Mba tena loza koa aky izany ka. So ihany tsisan'izany nandeha tany am-piangonana tan'izany ry ny aliny. Eno a? Efa fiarovan'Andriamanitra angamba kia satria efa avy ny akanjo mihitsy aho tamin'izany no tsy navelan'ny dada fa malala moa lasa ihany. Efa izay angamba kiny anjara fa samy mahery a. Aleo fa ho adinoina daholo ny amin'izay momba an'izay rehetrarehetra izay mba handrem-piadanana amin'izay koa izy e. Dia ataoko ahoana aloha zany ty rojony meny anaty e, ha? Kotry, fa rojony meny iza lesy? Fanomezana meny malalaka ity a. Ay, ohatrany tsy mampino. Mbola afaka nanao ohatran'izany izany malala na dia efa maty aza. Mistera lalina tsy takatry ny saina marina ity fiainana ity. Izao angamba no dia atao e. Hoe ahoana ke? Tazomy anao foana izy zavatra iny fa tandremo meno olo-kafa. Ay, aza matahotra indrika. Ataoko souvenir tena ho anahy mandrakizay mihitsy ity. Ary andro tsy ho adiniko mihitsy eo amin'ny fiainako izany fa 24 ny volana Desambra ny aonako tamin'ny malala iny izany. Ay, ndrava amin'ny fiangonana ry zareo a. Lanitsika teto an-tokotany ny fotoam-pivavahana. Eny tokoa. Nala, afaka manasanao hiaraka hisakafo any aminay ve izay? Izany hoe izao atoandro izany e. Raha ohatra ka tsy mampaninona indry izany. Tsy haiko aloha. Mbola hiresaka amin'ny dada sy neny dia hitako eo. Fa aiza moa misy anareo? Zanako dokotera Ranary miasa ery amin'ny hôpitaly ery nge izay e. Dia eo ampita eo ihany ny trano ipetrahanay. Ay ve zanako dokotera nareo e? Ie. Zany ka zanako Rasazomirana e. Ay, miara-miasa amin'ny dadanareo ihany koa. Fa ny tranony kosa somary lavidavitra miala ny hôpitaly. Tsara kosa zaniko. Mino aho zany fa ho afaka amin'ilay fanasana nataonay andry teo ndry a. Eny e,
tsy maninona. Mbola tsy tapitra hatreo izany ity tantara ity fa mbola itoy a fa tandremo fotsiny a. Ny amin'inona indray izany ki a? Efa hain'laka tandremo soratra ny lany fony ity zazavavy kely mahafinaritra ity. Aza manao izay mamelatra re a. Aza matahotra ny amin'izany kindry ry ana. Solony malala ihany nge izy e. Mbola tsy sendra ny sipotra anazy mihitsy a. Ary tena zay vao tsapako izany antsoina hoe fitiavana izany. Ngany e. Izany mihitsy. Andao amin'izay andeha hamonjy vidiana amin'izay fa efa iny misava lalana iny dada sy neny. Mitady antsika angamba izy izany fa jere miherikerika be. Andao akiry malala. Ai nala mantsy e. Nala kosa e. Azafady fa zatra anazy koa zako. Dao e, krismasy hafahafa ihany ty diavintsika ty ka. Krismasy nahitako an'ilay ho anjarako ratra zay. Dia ahoana moa izany raha sary mpiaro amin'lahy malala? Tsy hanao an'izany kosa izy ky fa aza miteniteny foana eo ndria. Tapitra tamin'iny fa 24 Desambra iny ny naisy izy satria efa tsy afaka niaraka intsony ny tontolon'ny maty sy ny tontolon'ny velona. Natolotry ny malay misaraka groupe-nareo teo ilay tantara indray miaina, mitondra ny lohateny hoe Avelo alin'ny 24 Desambra. Tantara nosoratan'ny Alok Defsan. Novelomin'ny Lina, Tovo, Fity, niaraka tamin'ny Tsiry, Prinsia ary Saloy. Nandray fiasanana totosa, Tovo Andriambololona. Studio ny Prod. Fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.